teny sepoky eto avela izy lamba matevina be asa koa efa tatondraza lany andro nono zay razery angamba razery ireo fozanary kely izy rery koa nyao nefa de tsy manaiky miresaka amiko fa tena olana letsy ty tereny zareo tsy mahazo mivoaka marina mafy letsy efa mandeha mpangalatra fotsiny mivoaka fa zao efa roa andro ngamba tsy avelany marikely mivoaka ty na mandefa rivoka rasahirana miafinafina fa tsy mahazo mivoaka miandendro mietsena zao vomba itsokitsoko ivoaka efa hoakolo ty zay tsy mivoaka ngambizaka efa reklosa zay aloha fa ino lasa natikely fa mosika abinay ivoaka velomadolona I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy. I feel good. Orange, papier toilette, sorte manolotra anao inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. mifandarana nefa dia tsy mialondraha Zay mareva iny, zay mananta olona. alasinahy karazana lavilaka misy moasa goty Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte d'eau. kay tsara zany salama be miarabantsika rehetra miarabantsika rehetra tsy matsoamanaina salama miaraba ny zoko Francis ny zandry mpandiakama teny zandry yanja Ventus de miarabantsika tonga somatsara hitondray aloha salama toko fa miarabantsika namana rehetrarehetra atao anaty studio miarabantsika ihany keo mpihaino amin'izao lera izao marina trano fa rehefa tanata ohatra zao sy ny alakamisy de mandeha mivantana amin'ny Facebook isika de mandeha mivantana ihany keo amin'ny YouTube mino fa efa fantatrareo angamba ny adresy jerena sy anarahana zany fa de averina ihany izy satria ny omby indray mandry hoy ny fitenenana tsy indray mifoafoana karaha jerena ihany amin'ny Facebook ianareo dia jereo ny RDJ 96.6 FM raha tsy diso zay izy ny adresy amin'ny Facebook any amin'ny YouTube kosa RDJ FM RDJ FM 96.6 mandeha mivantana daholo ireo rehetrarehetra reo amin'ity androandroany ity tsika de iresaka kaboraraka be dia be eo resahana tanosaina fotsiny ihany angamba le izy hoe inona ny zavatra malazalaza azo resahana satria moa zay no fandarana rivotra teo no fahatongavan'ny ekipa frantsay maleriva tany a France tany a Paris raha tsy diso place de la Concorde izay teo ihany keo ny fanambarana fa hoavy amin'ity marainy ity atoandro any amin'ny zareo any samo alina izao ny ekipa albiceleste any zareo Argentina izay narombaka ny amboara eran-tany farany teo tany Qatar marina ihany fa Qatar no farany indrindra tamin'ireo ekipa nandray anjara zay koa tsy fantatra hoe ahoana moa zany fomba fandaharana an'izay isan'ny fandresena mihitsana voalohany faharesena isan'ny baolina mampidiry ny isan'ny baolina niditra tao aminy jerena tao zany rehetrarehetra zany no sady tsy nahazo isa no farany mitazona ny record koa satria zany Qatar zany no firenena mpampiatrano mihitsana voalohany koa teo amin'ny tantarany zany fandraisana mondial zany tokony efa nanao baolina efa nanao foot efa ela ihany zareo fa Qatar manko ny nanaovany an'le izy taty afara taty izy vao nanao an'le izy Qatar loatra ny ronany nakany anatin'izay baolina kitra zay de eo ihany keo ny fitorena ty zavatra ty tena anisan'ny zavatra mampieritreritra efa intelo inefatra angamba no efa niresaka an'ity tamin'ny radio hoe sao de mba efa tratra n'izao tontolo zao ny fenitra ny antsoina hoe demokrasia sao de tokony hitady zavatra hafa indray tsika atao endrim-pitondrana ny firenena na ny fitondram-panjakana eto ambonin'ity tany ity fa le demokrasia ity efa mitaditady tsy ho zakatsika zanak'olombelona loatra intsony satria ny Amerikanina zay azo lazaina fa ray ny demokrasia
teo ihany aloha ny frantsay zay nanomboka azy tany amin'ny révolution frantsay tany amin'ny 1780 tany, fa ny amerikana zay azo lazaina fa lohandohany amin'ity demokrasia ity de fantatra zao fa toriana ary mety voasazy Donald Trump fa nitarika olona teny amin'ny Capitole hitokona ary handa ny valin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2021. Eritreretintsika zany any États-Unis no mitondra olona handa valina fifidianana na inona antony isika tsy miteny hoe mitombona na tsy mitombona akory fa mitondra olona tany Capitole i Donald Trump tany États-Unis io tamin'ny 2021 fifidianana filoham-pirenena hoe zay tsy manaiky an'io valin'ny fifidianana io mihitsy mova tsy efa tany afrikanina zany ary io zavatra ataony afrikanina tonga le olona teny hoe izy ny président africain numérique de nefa izy no blanc indrindra tadidio tsara fa mpanavaka zay manko tadidio tsara fa ny républicaine any États-Unis de somary ery akavanana kokoa raha miohatra amin'ny demokraty zay somary ankavia kokoa satria dikany hoe ankavia de reo olona manana fandeferana reo olona mandray ny tsy fitoviana fa mifanohitra amin'izay koa zany mazava ho azy ny ery akavanana na any États-Unis de reo républicaine reo olona tsy tena mandefitra loatra amin'ny fahasamihafany zany fa de tena mizingizina amin'ny mokondohany zany ny anankiray zany azo ritina tao loha hevitra zany hoe ny fifaranan'ity demokrasia eto ambon'ity tany ity mety hiverina ao anatin'le fitondram-panjakana ara-panjaka ihany ndray koa ngamba zao tontolo zao atsoatsy za mahita hoe farafahelany 10 taona eo mikorotana ny fitondrana eto ambon'ity tany ity 10 taona eo tsy maintsy isy hery anankiray ngeda be any atanjaka ametraka rafi-pitondrana vaovao hoe tiano ampiasaina fa la rehotrany efa tsy mety tsony le teo iny satria raha nyty Afrika aloha zao raha io volombolona fanongana-panjakana isaka zay mihetsika io efa izy nge hoe isaka zay mihetsika zao de manonga-panjakana mihetsika zao de manonga-panjakana nisy tany européenne saika hanonga-panjakana fa na de zanatsany aloha de ohatrany mamelana reo erabany zoky namana Gottlieb na tratran'ny tsingerin-taona nahaterahany tamin'ity andro anio ity miaraba rahalahy sao de mazay tsy mahitahita anazy io arabaina velona ranga de mitombo asina de aza marary mihitsy de aza maty zany mihitsy zany firaritsoa ataoko n'olona foana zany rehefa misy anniversaire aza miditra ao anatiny io aretiny hoe engany ny aretina tsy ahazo anao mihitsy ary engany zany fahafatesany zany de emotra farany zay azo atao any arina be any hitako le dala tiany Mbappé ka mitovy anniversaire zala fangandro any koa Mbappé efatra amby 20 taona gasy amy gasy Mbappé nge gasy taranaka gasy rena avako mainty ohatrany de atao hoe gasy koa ngeny mba iny perna ngeny anarany iny le mainty somary ohatra mazavazava ka gasy reny izana resena mba iny perlin gasy mamonta foezina fotsiny izy de Mbappé de arabaina zany raha koty de mifanantera amin'ny zanaka manjafy de ho salama tsara tsy harofy de ankoatran'izay moa anisan'ny vaovao ataoko angamba fa mety hanana hadisoana ihany tsika raha tsy manompo resaka kely amin'ny zavatra miseho any Toliara am'izao satria de misy ny fisamborana ny Andry Biahary tany tamin'ny 7 volana desambra teo 5 andro lasa izay ary mety mametra-panontaniana ny olona satria manaraka an'le vaovao ny tenako de misy olona ohatrany mahazava ho azy tsy araky ny olona fa inona fa misy inona ny Toliara somary fitinana kely ataoko angakaingana angamba ny fomba fanazavana azy misy fifanolanana teo amin'ity tsy hoe fifanolanana taminy fa narangaranganyity Andry Biahary ity zay PDG ana orinasa any moa zany ny tsy fetezana teo amin'ny fanorenana nataona karana anankiray teo ambonina totobato izany sa kanal na sy ny totobato le kanal sana sy ny fanorenany de misy zavatra tsy fetezana toy izay izy de aveo nisy fifandonana teo aminy zany mazava ho azy sy lay karana de nisy fifampitoriana sy erierisetra zay tsy fantatra hoe avaiza tsara ny avian'le fanafitohinana de nisy fisamborana any Andry Biahary ary rehefa nisamborana Andry Biahary tsy nisamborana tao Toliara tsy nalefa tao Toliara tsy ny fonjaina tao Toliara fa ny fonjaina tany Fianaratsoa de anisan'ny fimenomenoman'ny vahoaka ny Toliara hoe manina raha fonjaina izy atao eto Toliara fa tsy ataony Fianaratsoa satria tsy havany any nandray azy kanefa zay mihitsy ny taktika an'ireo mpisambotra mba tsy hisian'ny ina moa ny rébellion
ny fikomiana ataon'ny vahoaka ny Toliara dia alefa lavitra any izy a satria raha atao eto Toliara izy de tsy maintsy ho hitan'ny olona hoe atsy ananatsy izy ka mety hiteraka rotaka ny ambana efa niseho tao Toliara de hoe hanao opération karana ny vahoaka ny Toliara kinanjo soa ihany fa teo ny toko beitelo izay hitambarana foko lehibe anankitelo ao anatin'ny vondron'olona antsoina hoe Tagnalana zay tsy tadidiko daholo ny agnaran'izy ireo tevondrona temila hehe ny ray temily tevondrona ny ray temily tsy tadidiko teo misy anankitelo zay ry zareo de niteny nitsangan'ireo ray aman-drenireo nandamina ny vahoaka ny Toliara satria avy ao anatin'io vondron'olona antsoina hoe Tagnalana io no misy ny Andry Biahary nandamina ny vahoaka ny Toliara izy fa saingy ihany koa nangataka tamin'ny fitoram-panjakana hoe mba avereno aty Fianaratsoa aty Toliara re i Andry Biahary fa izahay de vonony toa na ary manome toky fa hananatra azy amin'ny zavatra tsy mety zay nataony eo somary ohatra mampiasapiasa saina fa tsy azy commentaire aloha izy fa de ireo ray aman-drenireo de niteny hoe avereno aminay Andry Biahary fa izahay no hananatra azy ary hamerina aminy amin'ny lalan'ny fahamarinana raha ohatra ka ilainy zany anazy mantsy anisana ny miliona azy de fanangarangana adipoko de fanavakavahana resaka finoana de misatra be lehibe ohatr'izay le hoe niteny tamin'ny Hainao Manjery sy tamin'ny réseaux sociaux izy hoe maninona ny resaka silamo resaka izy nefa tao silamo fa resaka zavatra ohatr' zany le izy de zay no fa ny mahavarinana fotsiny misy tsy mahalala tsy mahafantatra ny tena fototry le zavatra de miteniteny foana ao anatin'ny tony réseaux sociaux tony mila tandremana ny zavatra tenenina fa le fanatisma loatra amina fiainana manimba zavatra za zao afaka mahita olona 2-3-4 manao zavatra ohatr' zany te amaly anefa za tsy de tena tian'izany loatra tsy ny azany tiako fakahita am'le olona de teneniko le olona fa tsy le ifamaly eto am'le mova tsy lay volavolan-dalàna mikasika ny fitantanana ny zony mpamorona zay natolotry ny député Rahasimanana Paul Bera na antsoina hoe Rosy zay azo azavaina soma tsara ara teknika mihitsy ny olana rehefa tena azavaina ara teknika le izy io tsy mihaino le fanazavana ara teknika le olona hoe toy izao sy toy izao ane no lafiny mahatsara anty volavolan-dalàna ty ary zay tohanany andaniny sy ny akinany nety ny fanarahana mihitsy no hoe toy izao sy toy izao no mety hanatsarana azy koa satria misy ampahany kely tsy mety ato fa tsisy mihaino an'izay le olona tsy mihaino le fanazavana teknika le olona le efa dotona politika ny any anatin'ny lohany ihany tadidio fa tsy ireo mpanao politika hitatsika manao politika ireo ihany manao politika ankehitriny fa itsika rehetra de lasa manao an'ilay politika an'ilay mpanao politika ireo averiko indray mandeha tsy ireo mpanao politika zay mpanao politika hitatsika Hainao Manjery ireo ihany mpanao politika ankehitriny fa itsika rehetra de lasa manao politika an'zareo reo daholo ndraiky io satria lasa miroboka ao anatiny zay le resaka fanaovana commentaire zay tsy mandeha amin'ny lafiny teknika zay tsika jereo ny antony sy ny ambaindain'ilay zavatra de miresaha ara teknika am'izay rehefa avy eo fa aza tonga de hoentina any politika foana lay resaka na tena tsy hoe ara teknika loatra ara le zavatra resahana de mila mandinika aloha de mamakafaka tsara iny ataoko hoe ara teknika zay le tenako le teny bandrakamo hoe midina ifotony tena mandinika hoe fa inona ny antony io zany za moa mialatsiny fa amin'ny zanako moa de ohatr'izany foana ny teneniko hoe tsy mitsara olona tsy mitsara zavatra aloha fa jereo aloha ny antony fa ny teny malagasy manambara mazava tsara hoe ny vy tsy mikitrana irery itsikitsika tsy mandeha foana fa ao raha misy zavatra foana ny antony misy antony foana io fa tsy misy azany hoe tapaka io tonga de felako ny tamaina tapaka io Francis fa matoa manao an'izay nisy antony tany aloha tany fa itsika mantsy raha voe zao ka rariny kosa ny azoko fa inona le antony misy antony ao fa marina moa zany teny Francis hoe rehefa ampidirina resaka ohatra amin'ny politika le izy de mahavarina ohatro zany ty resaka momba ny base Toliara ty ny sasany mandriritra hoe mety io ny sasany mandriritra hoe tsy mety io tsy any amin'ny lafiny teknika loatra intsony reny Envie d'un réveillon exceptionnel, un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec album musique, Jetax et Shinchan. Enfilez vos tenues les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon 2023 Golden Hour. Golden Hour ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Réservez vite vos places sur ticketplace.io. Partenaire Eventia Gold Mix.
Infoline 034 14 00 966. Votre soirée du réveillon 2023 Golden Hour à la salle plénière du CCI IVAT. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa arakaraka ny abetsaka ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tonga avy any amin'ny station Shell Ankadieva bypass, station Shell Iavlou, station Shell Ivat. Manjifa solika any amin'ny Shell dia mahazo loka eo ny eo. Kibanao softy toa azafady. Merci. Ay, softy toa. Yaona zany mifandeha amin'ny toa Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy, nefa matevina. Ay. Marary kibanao zany. Alors ngamba indrammy kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy WC indrammy kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Fly Technologies afaka anjifanao ireo entana azo antoka avy amin'ireo marque fanta-daza maneran-tany: climatiseur, réfrigérateur, congélateur, gazinière, machine à laver sy kojakojan-dakozia maro karazana. Ao koa ny smart TV, ordinateur, imprimante, téléphone solaire, smartphone sy accessoires samihafa. Tongava ary eny amin'ny magasin Fly sy ny mpiara-miasa aminy manerana ny nosy fa fanomezana marobe no miandrenao amin'izao farany taona izao. Fly Technologies, la technologie pour tous. Wow, sanana rehefa takana tele, takana zay tsy tanay zao le baolina maty teo. Manaova tra mandeha makany amin'ny magasin Cosmos. Za zao mividy télé grand écran Smart TV sady amin'ilay hika farany. Tsy possible Alessania. Aiza no atratraranay an'izany? Miaraka amin'ny tolotra crédit Cosmos mirindra, afaka mividy écran plat lehibe, fanaka, finday, électroménager sy kojakojan-tokantrano maro samihafa. Ny entana rehetra dia azo alozy kelikely daholo hatramin'ny 30 volana ary aza adino fa 0 dépôt. Ny vidiana dia zao ary aloavy amin'ny 2023. Ankoatr'izay dia aza adino fa misy koa ny tolotra manokana ho an'ny Coupe du Monde manerana amin'ny magasin Cosmos rehetra. Ay, ho any amin'ny magasin Cosmos akaiky azy zany. Aloavy araka ny fahefanao ary miaraka amin'ny crédit mirindra. Cosmos, votre partenaire de confiance. Dans votre mobile, dans votre application Orange Money, il y a la carte Visa à court. Il suffit de l'activer pour activer votre nouveau monde. Activez un monde de séries. Qui veut être roi? De Netflix. C'était mon corps. D'Amazon Prime. Je suis Optimus Prime. 1, 2, 3, 4. Ou de musique, de Spotify, de Deezer. Nouvelle carte Visa à court d'Orange Money. Il suffit d'activer votre nouveau monde. Tapez le dièse 144 dièse 6 ou rendez-vous sur l'appli Orange Money. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Profitez des réductions exceptionnelles sur tous les articles. Offre valable jusqu'au 15 janvier. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Raikitra indray fety ato amin'ny Nitel Mobile. Ndao hiaraka kalazany Coupe du Monde sy ny Noël miaraka amin'ny Nitel. Mandritra ny volana Desambra dia mizara fanomezana Nitel. Koa tonga avy any amin'ireo revendeur Itel misy famantarana ny tolotra fa marobe ireo fanomezana ho zarainy. Marobe ny vokatra Itel toy ny A58 série, P38 série izay efa nafa-po anao hatramin'izay. Aza tara ary fa miandry anao ny ekipa ny Nitel. Ary azo tapaka ihany koa ny page Facebook fa misy lalao isan-karazany azona loka marobe. Itel, enjoy better life. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grande tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance.
Inona sakafo matsiro indrindra tiana hohanina zao? Paty sardine. Sandwich sardine. Salade maivana nefa matsiro, asiana sardine. Safidio ary ny sardine Annie dia ho hitanao fa tsy ho afaka ambavanao ny tsirony. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Depuis 10 ans, Ambatouvi œuvre pour le développement de Madagascar, favorise de multiples activités et opportunités, crée des milliers d'emplois directs et indirects en cultivant de nombreux talents, permet le transfert de compétences et savoir-faire en faveur du développement local et de l'économie malagasy. Et cela en s'assurant de préserver l'environnement et la biodiversité pour les générations futures, afin de donner à tous une chance de réussir. Ensemble, avec Ambatouvi, sourions à l'avenir. Audio. Vava mafana be ho antsika fihinana yaourt. Manana vavao roa lehibe ho antsika ny yaourt. Ity ilay yaourt efa fantatsika ny tsirony sy ny kalitao. Vavao voalohany miova ny poan'ny yaourt ity lasa mafatifaty kely. Vavao faharoa miverina R$10 ny vidiny. Tsy lainga io a, tena lasa R$10 ny yaourt ity. Manompo zao rehefa hividy yaourt ity eny amin'ny épicerie R$10 dia efa mahazo. Ity, naturellement bon. Intelsia, acteur global de l'outsourcing et leader de la relation client à Madagascar, continue son expansion. Rejoins une entreprise ambitieuse et dynamique avec plus de 2700 collaborateurs, 2 grands sites à Antananarive et plus d'une vingtaine d'activités dans plusieurs domaines, comme la télécommunication, la transformation digitale, le e-commerce, le secteur bancaire. Bénéficie de plusieurs avantages comme le transport, une cantine gratuite et la prise en charge de tes soins médicaux. Nous recherchons plusieurs talents, des conseillers clients expérimentés et des superviseurs dans le domaine commercial, technique et du digital. Des talents dans les ressources humaines, la communication, l'informatique, la formation. Fais le choix d'une véritable carrière et envoie ta candidature à l'adresse recrutement.madagascar@intelsia.com. recrutement.madagascar@intelsia.com. Intelsia, be great together. Mazoto manery miaraka amin'ny bon appétit. Safidio vokatra bon appétit anome tsiro hafa mihitsy ny sakafo ataonao sady manome tsiro ary fifaliana lalandava ho anao sy ny ankohonanao isan'andro ireo vokatra bon appétit izay ahitanao ny menaka zato isan-jato vita avy amin'ny tournesol, farine, tomate concentré, maïs doux, champignons, sauce soja, sauce huître amin'ny kalitao tena tsara nefa amin'ny vidiny mirary. Mivarotra rehetra mahazatra anao. Bon appétit, le plaisir de manger. Rehefa mikojakoja moterana fiara dia tsara raha menaka azo antoka no ampiasaina. Izany mahatonga ana manoro ireo manamboatra fiara eto amiko tsy ampiasa afa-tsy menaka Shell. Eno tsara anie izany motera izany milamina be. Ny menaka motera Shell Helix dia natao hanome vokatra tsy manatsahala amin'ny fanadriovana ny motera miaro amin'ny ara-piasina sy ny fahasimban'ny piasan'ireo fiara mandeha amin'ny essence na gasoil toy ny SUV, pick-up sy ireo karazana fiara madinika. Ho anao ihany koa safidio ny menaka motera Shell Helix dia ho tsara kokoa ny tanjan'ny fiaranao sy ny fitondrana azy. Tongava reny amin'ny station Shell na ireo mpanjara voatondro akaiky anao indrindra ary safidio ny menaka Shell Helix izay sahaza ny fiaranao. Shell Helix tsy misy menaka manadio motera toa azy. Shell, Google. Natao anao le kely promotion de loka karazany telo izy tombola azonao moto scooter télévision na subwoofer aoly ariny membra tolotra manakely de 18 novembre hatramy décembre reto avy mifinday am'izany avandra avy de manatondry ho akiala sandra Techno Pop 6 série, Techno Command 19 série, Techno Spark 8C aussi. Mahazo loka diavy manao selfie. Techno, expect more. C'est Noël! On va enfin pouvoir se goinfrer de bûches. Bien glacée et toute fraîche. Une bûche roulée moelleuse, tu veux dire? Non, glacée. Classique! Glacée. Classique! Du calme! La bûche de Noël fondante ou moelleuse, fruitée ou chocolatée, il y en aura pour tous les goûts dans nos magasins U. Découvrez vite nos savoureuses bûches de Noël classiques à partir de 27 990 arrières et nos appétissantes bûches glacées à partir de 28 990 arrières. Avec des prix super frais, Noël sera super gourmand. Et sinon, pour tout achat à partir de 250 000 arrières, jouez avec notre roue de la fortune 100% gagnante et gagnez des bons d'achat tous les jours jusqu'au 24 décembre. Commerçons autrement. Doia na Christmas sambatra aty amin'ny centre commercial Akourdik.
Hetsika sy fampisehoana miavaka maro samihafa no hitanao aty mandritra izao volana desambra izao. Efa miandry anao ihany koa ny toeram-pisakafoanana Mazotoa ary ny parc milalao amin'ilay mampiala voly tsara. Agodic, la toetra anao anao. On apprécie chaque instant, partagé avec émotion avec toutes les générations durant ces 10 ans. Pour célébrer ensemble son 10e anniversaire, Tana Group vous présente Magic Night, nuit de la Saint-Sylvestre avec Samuel et l'orchestre Tana Group à l'espace Mira Batmar à partir de 20h30. Show exceptionnel avec les 2 as de l'ambiance, buffet gastronomique à volonté, champagne à minuit, un whisky offert pour 10 réservations gold. Réservez vos billets sur ticketplace.io. Infoline 034 36 642 95. Du 20 au 24 décembre, préparez un Noël magique et profitez de la grande promo sur les jouets Wonder Kids dans les magasins U de Madagascar. U. Commerçons autrement. Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andrapa tsy le taloha io a! Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatsika ny tontolo andronao e. Misy tsiro vanily, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotsotra. Arriva miakatra izany ambiance Christmas izany a. Aleo atao mafana kokoa e. Eo ary a, araroto izao dia izao pack flash orange. Fihenam-bidy miavaka be amin'ireo smartphone Itel. Fihenam-bidy hatramin'ny 20,000 isan-jato. 20,000 isan-jato be izao. Manatonaiky anarany amin'ireo botika sy agence orange akaiky anao mba tsy ho diso anjara ny smartphone Itel ianao mandritry ny pack flash orange. Ndao atao miavaka ny Christmas amin'ity taona ity e. Orange. Ça va t'y en des vacances ça? Antiferan tonti, miaraka amin'ny Orange Money Canal Plus, mahazo weekend miavaka ho an'olon-droa makany Sainte-Marie. Allo avy amin'ny Orange Money ny abonnement anao Canal Plus. Ary mandray sanjana amin'ny tombola ny 10 desambra izao hatramin'ny 10 janoary 2024. Fisarihana ny 20 janoary 2024 izao. Orange Money. Ny 20 hatramin'ny 4 desambra, araroto ny fihenam-bidy lehibe amin'ireo kilalao Wonder Kids eny amin'ireo tranombarotra U mahazatra anao. U. Commerçons autrement. Pour célébrer les fêtes, retrouvez le meilleur chez Jumbo et Score. Utredet découpe à vitamine akora natoraly sy ara-pahasalamana avy amin'ny tantsaha malagasy. Tsy mila andrahoina, tsy misy gluten. Nutrifood, mangez bien, mangez sain. Mikarepoka sy matsiro ery ny fety miaraka amin'ny KFC. La grande braderie de Madagascar du 21 au 24 décembre au stade Pajemamassen. Zay le padosoana le vaovao arao vaovao zao. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika anaraka ny fampalalam-baovao amin'ny Tsy Maraina ny 20 desambra 2024 ity. Ny vaovao ny fitsarana no anomboantsika ny fampalalam-baovao amin'izao maraina izao totosa omaly ny lalona-pianianana sy fametrahana amin'ny andraikiny ny tonian'ny papano ambony eo anivon'ny fitsarana tapiny izay tsy iza moa zany fa Andriamato Rakotomandimby Benjamin Alexis nanatrika izany tena toerana moa ny filohampirenena Andra Rajoelina sady filoha ny filan-kevitra ambony ny fitsarana ny tonian'ny papano ambony no lehiben'ny fampanoavana rehetra eto Madagasikara ka nanotra azy tamin'izany ny lehibe ny fampanoavana eo amin'ny fitsarana telo eto Madagasikara dia ny fitsarana fandravana ny filan-kevim-panjakana ary ny fitsarana misahana ny kaontom-bolam-panjakana izy ihany koa no lehibe ny manamboninahitra mpanao famotorana eto amin'ny firenena izy dia mpikambana avy hatrany amin'ny filan-kevitra ambony tsara izy ihany koa no tonian'ny mpapano ambony eo amin'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice.
dia tsika ikisaka avy hatrany any amin'ny faritra atsimo iny ankoatran'ny raharaha politika zay nafanafana tany dia toy ny faritra rehetra eto Madagasikara dia efa mihetsika amin'ny fankalazana sy fiomanana amin'ny fety ny faran'ny taona sy ny fetin'ny Noely izao ny any amin'izany faritra atsimo izany amin'izao akatoko ny fetin'ny faran'ny taona izao dia toy ny faritra rehetra dia manana ny akony koa ny any Toliary any tsikaritra fa manomboka miakatra indray ireo vidina entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro raha ny filazan'ny mpivarotra any an-toerana izay nanaovana fanadihadiana mahakasika izany dia hatrany any amin'ny mpambongady mihitsy hoy izy ireo ny efa miakatra ny vidin'entana ka rariny raha ahitana fiakarany koa ny andia amin'ny mpanjinjara madinika ity isan'ny ahitana ny fiakarany moa ny lafarinina izay isan'ny midangana dia midangana ny kitapon'izany lafarinina izany eo ihany koa ireo menaka samihafa ireo menaka azafady ireo fitaovana samihafa ilaina andavanandro toy ny menaka ny siramamy ny savony eny hatramin'ny vary dia samy nahitana fiakarany avokoa any amin'izany faritry Toliary izany. Eo amin'ny resaka fiomanana amin'ny fifidianana amin'ity taona 2024 izay efa manomboka mitsidika ity dia nanambarany teo anivon'ny ministeran'ny atitany izay minisitry ny atitany mihitsy no nilaza izany fa dia efa mahatratra any amin'ny ray tapitrisa no nahavita karapanondro amin'izao fotoana izao manerana ny nosy no niezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana araka ny fanazavana nomeny nafahana nanamarina izany ozy dia nisy ny fidinana ifotony ny jery ny fizotry ny asa amin'izany fanatanterahana sy fizarana ny kopia ahafahana manamboatra karapanondro izany tsaratrany hoy ny minisitra ny mampatsiahy fa ny karapanondro dia ilaina amin'ny fifidianana ka entanina trany ny rehetra ny mba hikarakara ny mahakasika izany karapanondro izany. Fa isan'ny nanamarika ny taona 2024 ity izay adiva hifarana sy katona tsy ho ela ny fisian'ny loza mpifamoivoizana natratratra any amin'ny 520 ireo olona namony any raha toa ka tany amin'ny 720 no naratra noho ny loza mpifamoivoizana tamin'ity taona 2024 ity. Antony voalohany tonga ireo loza ireo araka ny fanadihadiana sy ny fampitambavao ny tsy fitandreman'ny mpamily ny fandehanana mafy sy ny fitondrana fiara anaty amamona. Eo koa ny tsy fahatomombanana ara-teknika ny fiara, ny tsy fitandremana mpitondra fiarakodia sy ireny moto ireny, ny mpandeha tongotra, ny mpitarika sarety, ny mpivohy bisikileta sy ny mpamily ireny kodiarana telo ireny. Amalanantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity dia efa manomboka sady isika manao ny jeritolika ho an'ny tontolon'ny fanatanjahantena ho an'ny baolina kitra aloha zany no anomboantsika izany dia isan'ny tantara iray hipetraka ihany koa ny tontolon'ny baolina kitra dia ny sambany eo amin'ny tantara ny baolina kitra ny atafitany Madagasikara hiatrika an'izany atao hoe CHAN izany na la hoe championnat d'Afrique des Nations izay lalaovan'ny ekipa mpiandry trano na hoe ekipa milalao amin'ny fiadinan'ny tompondraka eto an-toerana sambany tokoa no andraisan'ny Madagasikara amin'izany na dia voaingana ary no noforon'ny CAF ity fifaninanana ity dia isan'ireo firenena nanambitana tafita tamin'izany i Madagasikara na nolona any Seychelles tamin'ny fifanitsanana na nolona ihany koa any Botswana isan'ireo tsy niatrika ny savaranina tamin'ity fifanitsanana ho andehanana any amin'ny CHAN ity Madagasikara noho ny fahatsarana eo anivon'izany classement ny FIFA izany ka izay no antony tsy nanaovantsika ny lalao savaranando ny CHAN moa dia amin'ny isaky ny zone no miakatra mandeha miatrika izany CHAN izany ka i Madagasikara no taty amin'ny zone fafito nafahantsika tafavoaka tamin'izany CHAN izany ny 17 ny volana janoary izao no nanomboka ny CHAN any Algérie any ray vondrona amin'ny Madagasikara i Soudan i Maroc ary ny Black Star ny Ghana. Ankasitrako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ity manasantsika rehetra hatrany mbola anjo tsy tapaka ny fandarana rivotra bandika marandrianabo no nanomana sy nanolotra izany ho anareo manome fotoanantsika amin'ny folora ny sampana fampahalalam-baovao mirary tontolo andro mahafinaritra dia samy hotahin'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Quelle bonne nouvelle! Plus que 5 jours et c'est Noël. RDJ, my #1 station. Sudivcha! Sudivcha!
Mandra-piverindra le roa nitifitra kaoatry vetivety voalohany atsy aloha dia vaperitsika amintsaminy tera ihany mativa hifarana tokoa ny taona 20 sy 20 efa natsidika teo fa dia hanomboka hijery le zavatra nisongadina tamin'ity taona ity tsika nanomboantsika azy teo moa dia efa niloza mpifamoivoizana izay somary tena nananana ny toerany ihany tamin'ity taona ity ihany zany satria dia iny efa nameko iny nisa na nididididina ny 520 sy 200 no namony ainy tamin'ity taona ity miaraba aloha zay vao tena mifampiaraba natratra firy izy teo mahatratratra any amin'ny 520 sy 215 nisan'ny olona namony ainy tamin'ity taona ity raha ny taremarika ofisialy zany fa mety mbola misy tsy fantatra koa any ambadika any hoe voaray ve sa tsy voaray hoe voisa tao anatin'izay maty zay vokatry ny loza mpifamoivozana zany hoe nananana na isan'ny namony olona maromaro ihany zany izy raha jerena zany tamin'ity taona ity maro be ny antony mahatonga zany ary isan'ny voapetraka volosongatina tamin'izany dia ny resaka kodiaran-droa reny io moa zany tsy fitandremam-pamily amin'ny amamona zay mety kelikely ihany isan-jato amin'izany fa isan'ny betsaka ihany koa ihany raha nijerentsika dia ny tsy fitandremana teo amin'ny resaka kodiaran-droa tsy azoko loatra hoe kodiaran-telo amin'ny ihanyity moa zany fa ny kodiaran-droa aloha zany nisan'ny nahitana trangan'olona maro namony ainy tamin'ity taona ity zany rehetra zany ny tanterany tsy sanatria mety hoe misy tonga dia romotra aza amin'ny resaka zany tsona fa tsy mamofo tamandry fa kosa entina isariana ansatsika rehetra mialohan'ny samy ho tahin'Andriamanitra mikatry ny taona 2020 dia andao isan'ny zavatra tokony ho tandremana ity loza-pifamoivozana ity fa raha hitaremarika io ambonimbony ihany ambonimbony ihany izy tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity ezaka moa tsika isan'andro hitondra tsy kelikely amin'izay re jeritodiky ny taona 2020 zakolo ty ohatra maiky ny teny an'le 2020 sy 2020 foana 20 roa ampy 2020 roa ampy efa nanomboka ihany koa tamin'ny tontolon'ny fanatanjahantena teo tia ny taona amin'ny baolina kitra moa tapitra voafakimaly mondial i Argentine kitana telo efa natsidika teo ihany koa fa sambany ihany koa Madagasikara andray anjara amin'izany saniny zany eo amin'ny baolina kitra fa mbola ho avy koa ny taranja amin'ny 17 ny volana janoary Alors ty fitsiralareo le kivirereo raha tonga talalata androany ngamba vao tokony tonga any Buenos Aires ny Argentine androany eto andro no tonga le izy zany alina ny any aminy mantsy satria adiny enina nelanelany ka adiny enina aorinan'izao zany izy tara vao mahazo masoandro satria izy any andrefatsika itsika vetetsinanana ty noho zany am'izao amin'ny valora ataontsika hoe amin'ny valo zao amin'ny valora marainy zao zany dia mbola alina any zao mbola afaka adiny enina zay vao amin'ny valora maraina ny any amin'zareo dia afaka adiny enina eo zany no atao makotroka ny fitsenana eo le izy fa tsy hoe afaka adiny enina ary efa mazava ny andro ao atao makotroka ny fitsenana André Messi sy ny ekipany any Buenos Aires ozy mitenenena amin'ny teny frantsay fa Buenos Aires moa izy amin'le fitenenana amin'zareo autochtone any toerana malazalaza ty teneny hoe autochtone ty tato ato satria misy koa ny COP 15 COP 15 dia le andiniana kokoa mikasika ny resaka ohatrany tsy anytsika le COP 15 io tsika efa ohatrany efa COP zany dia efa tsy makany tsony nomena vahana tamin'ity nomena vahana kokoa ny autochtone zay natonga ny teniko teo hoe autochtone iny zany hoe le olona tompotany satria raha mifantatra zao dia ny 20 isan-jato ny biodiversité eto ambon'ity tany ity dia autochtone no mitantana azy zany hoe ireo zavatra makitentina antsika fiarovana tontolo iainany ny hoavin'ny zanak'olombelona ny fiarovana ny mety ho fiakaran'ny hafanany eto ambony tany sy ny ohatran'izany dia zareo autochtone reo no anisan'ny mitantana ny akabeazany satria koa ny tafatimy volana desambra teo zany ny COP any Egypte ino ndray COP 27 misy firesaka kely vitrany resaka mondial tsika misy fanitsiana ataoko amina namana mpikirakira vaovao ara-panatanjahantena anankiray zay amin'ny mondial ny mondial 2026 dia tsy any Canada no atao fa any Canada, Meksika ary États-Unis firenena telo ampiatrany ny mondial 2026 fa tsy firenena ray
misy mamindra-panontaniana moa ahoana zany fomba fandehanyfandamina amin'io mitovy amin'ny mondial natao tany Corée sy Japon mihitsy le izy a zany hoe misy groupe sasany any Canada mifanintsana groupe ABC ohatra zany tsy fatako de ny DE ndray ohatra any États-Unis de ny EFG sy namany firenena valambe efapolo angeny andray anjara amin'ny mondial tanao am'zany maromaro zany miparitaka amina firenena fa rehefa tonga eo am'le hoe ampavalon-dalana izy de tsy maintsy misafidy toerana anankiray zany zareo hoe ny ampavalon-dalana rehetra de any Meksika ohatra zany teneko zany a de ny ampaefadalana de atao any États-Unis de ny manasa-dalana sy ny lalao famaranana any Canada ohatra zany fa tsy isy conteneur kosa enina ambe folo Meksika mety zay dadabe Albera mety zay io i Meksika de tsy Amerika atsimo fa Amerika ampovoany tena misy azy ara-géographie izy amin'iny kilavalava mampitoy any Amerika avaratra sy Amerika atsimo misy azy Amerika Latine ny atsimony Lotine iny ny atsimony Meksika rehetra any de Lotine daholo any atsimo Meksika manana misy Meksika any atsimony Amerika nisy jiola masika ny Meksikana no namorzany katsaka voalohany ity le mintsany ny apaevany amle enina ambe folo reo mitsana ny atsasany ny atsasa manila mihitsy mitsanako satria raha ihany nge mivoaka isaky ny groupe rehefa avy eo satria mandalo ampavalon-dalana zay 4 miatrika any ampavalon-dalana mandalo enina ambe folo aloha sa lasa misy enina ambe folo aloha vao valo lasa vraky be ngil izy mbola za mbola tsy manana ny structural le manahoana ny fisodrany le izy zay ny eniko avy any za mandalo enina ambe folo zany de miaka ohatrany faly ny olona koa eny mety faly olona faly hoe manana chance betsabetsaka kokoa fa fanontaniana mipetraka firenena manao azo am'zany telo groupe ray raha ihany miakatra andro mintsana ohatrany hoe roa miakatra ray ray mihitsy azafo marina ity le saran'le valizy kely fitehirizana an'io amboara eran-tany io ary izy misy kody misy kody io a io a lefa nyteneniko omaly hoe 5 minitra ihany ny Argentin nahazo ny tazona an'iny tena izy iny fa avy hatrany a de analainy iny rehefa marina fa efa votenareo ve hoe l'équipe mandrombaka any amboara eran-tany indimy misesy no mahazo azy mandrakizay le mahazo an'le replique fa tsy iny fa tsy ny volamena be efa nahazo indimy efa lasany aby lay amboara eran-tany anankiray iny efa lasa Brésil de efa namboarina vaovao ndraiky hafa ndray ty raha tsy diso zasa aloha verifie-tsika kely mahakasika fa ity lay fitoran'ity zao le sary tamin'lahy ty a ty le fitoran'lay amboara be eran-tany ty mosesy amin'io izy tsy mitsitany dimy mosesy ahoana raha ihany mosesy Moïse mosesy ka iny hoe dimy mosesy ay averiko fa ianina saika efa nioraka be ino ny kafe sy mofo fa tonga izy io zao indreo masinora narapaina aloha ndreo masinora efa narapaitsika teny za zay vao niteny tena mialatsiny fa tsy Brésil maninona efa nahazo 10 misesy Brésil rehetra zao nefa nahazo 10 misesy raha tsy diso koa tsy misesika efa nahazo indimy ny amboara eran-tany de lasa nitateraka le amboara eran-tany dina tamin'ny taona 770 lay dina tany Uruguay voalohany ny tamin'ny taona 3 koa nefa nisy fotoana very tany Brésil tany nge izy iny de efa nosoloany efa nosoloany izy iny namboarana voalohany zany a tamin'ny taona 1970 dia rehefa avy eo nandeha de nanjavona le izy le Jules Rimet iny very tany Londres tany a de avy eo hitany lika mifonofony tany anaty zaridaina tany a dia nandeha ndray de novaina an'io am'izao fotoana zao io ny endriny a zay volamena milanja eo amin'ny 9 kilomètre kely eo a
dia lasany Brezil dia very tany Rio de Janeiro tany tamin'ny taona 3 izay mbola tsy hita mandrak'iny androany dia tsy maintsy nanao amboara vaovao efa izy mitelo amin'ny 70 kilomètre tany Afrika Atsimo iny ndray zany izy iny zao zay omaly moa zany tamin'ny alahady teo lasan'ny Argentin 15 minitra ihany no nitazomany anazy dia namena anazy ny kopie an'iny tiany atao mody ihany fa tsy tia 20 minitra izy dia iny zany le kopie zany no entin'jareo makany Argentine zany zao ny original Moderia Zurich Ari zay amin'iny tsy fantatry zany rehefa mandeha manao mondial dia mitondra kopie fa manina ny karapanondro fotsiny zany efa eto zao no nahavitana karapanondro zay hitako manina nitondra kopie rehery zareo Argentine nitondra kopie rehefa mody fa tsy tena mpiome amin'itony zavatra lefalefan'olona Facebook tony fa anakiroa zay nampime hatramin'izay dia itiny ray tonga soa madame Faneva sy ny ekipany zay le izy fa tonga soa madame Faneva sy le sipany no tenen'le mpianatra tonga soa madame Faneva sy le sipany ka tena nampimeana am'le misy olona tsy vanina nanovany tena nampimeana am'le izy le mpampianatra tonga va sy le ekipany asa toery amin'ny ka iny zavatra fedy 4 segondra iny iny vedy mbola koatra amin'ny publicité nge tapitra izy le mpampianatra rehefa manampina le satria izy mandeha ka izy io ohatrany zavatra fizarana loka tany Saint Augustin tany zany le izy tany Sarodrano angamba federetako azy tsy fantatsika madame Faneva sy nesipany io alepasiny badandaka tanao zany tanao zay fa somary sarotra ndraiky le izy tanao fa lasa mahazo likôdy le izy zao atao ohatrany zao fotsiny kôdy tsy nazo kôdy tonga soa madame Faneva sy le sipany dia mividivita avy any le mpampianatra tsisy maneno zay alefa zay zay tsy magnano lisika tavadiny madame Faneva zao ve ny zavatra ataonao zao ve dia mbarany sira fa nikosina tao voalohany tonga soa madame Faneva sy ny ekipany ka io tsy loa zany le vanjam-panany any manfanany any any le tonga dia manondrana any anaty vahoaka any tonga soa madame Faneva sy le sipany Erika Sonora tonga soa madame Faneva sy le sipany le bandina novan'iny fa lasa mitsoka tsy fantatra le bandy tsy fantatra le bandy amin'iny fa mety nona le mpanondrana azakazaka be neny le mpampianatra ekipany sy le ekipany ohatran'le anao miverina an'ino zao iny alao aloha dia avereny le tonga soa tamin'ny fotoan'androny mandeha ny fanohanana teo amin'ny Safady kely misy joerana amin'ny soft ito androany zay fanontaniana mipetraka teo tamin'ny fito sasany amin'ny fotoanan'ny antso amin'ny valora sasany dia anankidimy antso vitesy anankidimy nareo no afaka mahazo an'izay loka zay fa feonao lasa oatra zany anaka tonga soa madame Faneva sy ny ekipany fa naizana zany ary dia tantely amam-bahoana aloha ny fiainana omaly no efa saika tokony nambarana ny fity fa somary atentely de maty dia otria mba meo fa dia namoy namana mpanao gazety itsiza moa zany fa dia Doda Ramana na Doda moa no signaturany amin'ny mampanao gazety azy tsisy hoan'ny tontolony asa Ramanana Iandry Tina Jomanoro tsisy tsy mahalala anazy raha tamin'ny fotoan'andro ny asa fanaovana gazety ara-panatanjahanteny Doda tao amin'ny le quotidien nisy any Doda tamin'izany fotoana zany dia andao sy ny fahafatesany teo amin'ny 7 taona ny Doda mbola mikatroka izy hatramin'izao tamin'ny fotoana nafatesa zao sa mbola mikatroka fa tary amina sehatra hafa fotsiny izy ny vondron-tserasera tsy haiko mamaky an'ity Akizaka zay no fironana fa amin'ny mampanao gazety ara-panatanjahantena sy ny fahalalako tamin'ny Doda tamin'izany fotoana zany tany amin'ny taona 3-4 sy 4 tany tany no ny faneraserany dia miraha fianonana feno amin'ny fianakaviana ny sampana fampalalam-baovao ny RTG ny olafitra ny mpanao gazety ny
IJSM dia miraha finoanana feno veloma ho mandraka ihany. Envie d'un réveillon exceptionnel? Un grand buffet by Mutsu? Une ambiance unique avec album musique, Jetax et Shinchan? Enfilez vos tenues les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon 2023 Golden Hour. Golden Hour ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Réservez vite vos places sur ticketplace.io. Partenaire Eventia Gold Mix. Info live 034 14 00 966. Votre soirée du réveillon 2023 Golden Hour à la salle plénière du CCI VAT. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa arakaraka ny abetsaka ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell Ankadieva bypass, station Shell Iavlo, station Shell Ivat. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo no eo. Kiba na soft ito azafady. Merci. Ay, soft ito. Ewan sa mga tena tsara rehefa mivoaka. Le vatepa, rehefa matevana. Ay. Manaraka kiba ianao zany. Allora ngamba indramo kely aloha izany papier toilette soft ito anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy vese azo indramo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette soft doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Dans votre mobile, dans votre application Orange Money, il y a la carte Visa à court. Il suffit de l'activer pour activer votre nouveau monde. Activez un monde de séries. Qui veut être roi? De Netflix. C'était mon corps. D'Amazon Prime. Je suis Optimus Prime. 1, 2, 3, 4. Ou de musique, de Spotify, de Deezer. Nouvelle carte Visa à court d'Orange Money. Il suffit d'activer votre nouveau monde. Tapez le dièse 144 dièse 6 ou rendez-vous sur l'appli Orange Money. Efa vonina ve nareo andra ny caprice vaovao e. Sady efa mafana ny andro a. Caprice vaovao be amin'ny tsirony roa samihafa. Ananas sy pomme. Tsy faodeny zao eny amin'ny vatra mahazatra anao. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.ng. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Tsarofa mety manaraka anao eny rehetra eny ny loto sy mikroby isan-karazany izay tsy hitan'ny maso ary mety akarary anao zany. Ka arovy ny tenanao sy ny manodidina anao amin'ny alalan'ireo vokatra désinfectant nickel. Ny gel hydroalcoolique nickel dia manadio ny tanana na dia tsy misy rano aza. Ny super javel 12 degré nickel sy ny spray désinfectant multisurface nickel kosa dia manadio sy manala ireo mikroba rehetra ao an-trano. Azo antoka, mora ampiasaina ary vita malagasy tanteraka avokoa ireo vokatra nickel ireo. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Nandritra ny 10 taona izao no nandraisana ambady vy anjara tamin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nanome vahana seham-piariana sy sehatr'asa maro samihafa. Namonasana rivo maro ho fampiroboroboana ny fahaiza-manao eto an-toerana. Nizaratra kefa sy napita fahaiza-manao avo lena. Koanana ny fampandrosoana ifotony sy ny toekarena malagasy. Mba hisitrahana rehetra fahombiazana. Ndao tsena napitsikina no avy miaraka amin'ny ambady vy. Mas
Surtout manery miaraka amin'ny bon appétit. Safidira vokatra bon appétit anome tsiro hafa mihitsy ny sakafo ataonao. Sady manome tsika ary fifaliana lalandava ho anao sy ny ankohonanao. Isanandro ireo vokatra bon appétit izay ahitanao ny menaka zato isan-jato vita avy amin'ny tournesol, farine, tomate concentré, maïs doux, champignons, sauce soja, sauce huître. Amin'ny kalitao tena tsara nefa amin'ny vidiny mirary. Hitanao eny amin'ny faritra rehetra mahazatra anao. Bon appétit, le plaisir de manger. Rehefa mikojakoja moterana fiara dia tsara raha menaka azo antoka no ampiasaina. Izany mahatonga na manoro ireo manamboatra fiara eto amiko tsy ampiasa fa tsy menaka Shell. Eno tsara anie izany motera izany milamina be. Ny menaka motera Shell Helix dia natao hanome vokatra tsy manatsahala amin'ny fanadiovana ny motera miaro amin'ny arafesina sy ny fahasimban'ny mpiasan'ireo fiara mandeha amin'ny essence na gasoil toy ny SUV, pick-up sy ireo karazana fiara madinika. Ho anao ihany koa safidio ny menaka motera Shell Helix dia ho tsara kokoa ny tanjan'ny fiaranao sy ny fitondrana azy. Tongava ary eny amin'ny station Shell na ireo mpanjara voatondro akaiky anao indrindra ary safidio ny menaka Shell Helix izay sahaza ny fiaranao. Shell Helix tsy misy menaka manadio motera toa azy. Shell Gourel. C'est Noël! On va enfin pouvoir se goinfrer de bûches. Bien glacée, toute fraîche. Une bûche roulée moelleuse, tu veux dire? Non, glacée. Classique! Glacée. Classique! Du calme. La bûche de Noël fondant ou moelleuse, fruitée ou chocolatée, il y en aura pour tous les goûts dans nos magasins U. Découvrez vite nos savoureuses bûches de Noël classiques à partir de 27 990 arrières et nos appétissantes bûches glacées à partir de 28 990 arrières. Avec des prix super frais, Noël sera super gourmand. Et sinon, pour tout achat à partir de 250 000 arrières, jouez avec notre roue de la fortune 100% gagnante et gagnez des bons d'achat tous les jours jusqu'au 24 décembre. Commerçant autrement. Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andrafo tsy le taloha io a. Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafisitsika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatrika tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotrao. Ry zareo tianao fety madzika be ve nareo e? Arareo tsy mitombola Christmas miaraka amin'ny Orange sy Samsung. Ahoana indray zany? Tsotra kely isaky mividy pack Samsung amin'ny tranombarotra Orange ianao dia mandray anjara amin'ny tombola Christmas madzika. Ie, loka électroménager folo be izao no zaray. Ho an'ny kilalao tsara vita. Sady mahazo finday Samsung zany mbola mety azo kadò kojakoja ho an'ny ao an-trano koa. Zay indrindra manatona raha n'ireo tranombarotra Orange dia arareo tiangana ireo pack Samsung. Riena ny 12 janoary 2024 miaraka amin'ny Orange andao ataosika miavaka ny Christmas e. Orange. Angéline, fiona dia tavazana ty toy izao? Ny savony, so fa efa nafeniko tsara. Fa maninona no nafeno ndry? Mitady anasa tanana amin'ny savony ry zareo alohan'ny misakafo. Tsara be ny izany sanadrio mampiasa savony anasana tanana izany. Za mantsy mpanan-karena. Mety tsinotsinona ny savony ho andry satria manana ny vady indrindry. Fa za tompoko sahirana. Mitsitsy ny savony koa. Mitsitsy amin'ny fasahirana anao eto ny fitsaboana ny indrindra Angelina rehefa mampiasa savony. Zany ve? Fa ahoana? Mamono ny otrika aretina izay mitondra aretina, toy ny fivalana sy ny areti-pisefoana toy ny coronavirus eny savony. Raha manasa tanana amin'ny rano madio isan'andro aloha amin'ny sakafo sy rehefa avy any amin'ny kabone, dia tsy hatetika marary izy ireo. Midika izany fa mitsitsy ny mety olany amin'ny fitsaboana indry. Raha izay, rankizy avia levy ny savony dia sasao tsara ny tananareo. Ry ray aman-dreny, sasao amin'ny rano madio sy savony ny tananao fiarovana amin'ny fahasalaman'ny ankohonanao sy fanalavirana amin'ny fahasaranana amin'ny fitsaboana. Oay, saika tsy nino aza fa vidy iray maraina onona amin'ny karazana entana maro be. Akanjo, converse, poketra, tena be dia be ho Vao avy any tsy ireo ihany kojakoja an-dakozia maro be ihany koa ao. Eo tamin'ny menapitany eglizy katolika moa no misy azy e. Eo kaiky farmasia Herzo io. Ie. Ary hitako izany eo alohan'ny Gamastor. Zay indrindra sady misy lalao sy fanentanana zona loka be dia be mihitsy ao. Fa zao, raha liana amin'izany ndry dia atsoy ilarany ity 034 99 532 31. Ndao aingana. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Manao nareo? Afaka miantsonareo dia afaka milalao. Ho an'izay mbola tsy nahazo no milalao
fa zay efa nahazo dia tsy mahazo aloha. Tsisy miantsonareo rivotra Allô salama mama ya miarabany goto tiliba tratsiny tsingeritaona naterahanao anio Andriamanitra ny anmery tanjaka ary fahasalamana ho anao oelabelona e resaka délestage ety Ambatomiraha vavy hatramin'izao mbola tsy mandeha amizay mandeha rehefa mandeha dia mandeha tapatapaka manimba fitaovana mihitsy. Tamin'ny finalin'ny baolina moa dia tena tsy nahita ny penalty izay fa tamin'ny radio no nandrenesana. Koa manaitra ny tompo mandraikitra amin'izany fa tena tsy rary mihitsy. Manomboka aiza moa izy io mama? Manomboka aiza moa manomboka eto Ambatomiraha vavy mahatrany miarina rivo any angamba sura fa ohatran'izay daholo. Misaotra tompo. Koa dia miraha soantsika malagasy aby manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany. Mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny fisalama rehetra n'aiza misy azy Andriamanitra ny anasitana ny fisalama rehetra. Koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy akanavaka manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany dia mba lefasy hoe ny jiro fa jiramafa tena mijany be ny fitaovana simy. Dia maniry fahasalamana anao koa ohatra ny hafahafa ny feon'ny Larisa zany tsara ny tena fa dia kokoa anareo rehetrarehetra ao amin'ny rivotra ao Sotra kala mama indrindra izanako tena mahay mampifalifaly anahy io Honora io mama sotra mama zay dia hotahin'Andriamanitra aby inona loka Krismasy mama inona loka Krismasy inona loka Krismasy isa hoa dia kokoa aby mponina Ambatomiraha vavy rehetra tsy akanavaka misaotra tompo zay any Ambatomiraha vavy mponina any izy moa kisa no sakafonay Honorano ametraka ny fanontaniana aminareo zay milalao eo izy tsara fanahy aza mba atao sarotra kosa namana olona mora dolo io ka mora fatany finonana radio rehefa miditra allo zaho irako fanontaniana voalohany salama topoko lalao mba ilalao softy tour tsara hoe zany madama salama eno tsara eo amin'ity le finosana softy ity firy moa ny eo anatiny efa lalao mamata folo tsy maninina folo ahoana tsy folo zany ao anatin'le finosana be ity maromaro izy fa tsy folo le ao anatin'le rouleau firy rouleau anatin'ity finosana ray ity eka za tsy mijery XB fa revelelao dia mijeriko mijery eny an-tseny alors no vaiko ovaina ay le kely enina nisany zay rehetra mandrasolo mba vita resika mangavitraitrany le vita zay kosa fanontaniana raha isaka nana mane mahazo raisina numéro ary anao efa nahazo taloha tsy fantatro hoe za manontany an'izy eo reo avy eo dia mahakasika an'ilo hoe loka krismasy io io zany tsy voatery misy makalo malahelo mihitsy ny olona malahelo fa tsy nanao sakafo anypitolo sa inona le amle mafy krismasy azy manao anareo manao any lalao io misy biby misy sarina biby am'le finosana biby inona io am'le finosana softy enina ny eo anatiny zany hoe le misy rouleau enina fa misy sarina biby eo inony biby io tsisy biby io lagna zany tsy biby io fa ina ilalao ianao milalao izy ka efa mametraka fanontaniana le tena izy atao angilla tena izy atao aroa pinakela zany volony inona io biby inona volom-biby inona io
io moa le soratra softy io volona koa may Alors aza miala anao maresaka bibiny manira anteny akoho verena miantso anao dia raisina verina miantso i ramsey de verina miantso i ramsey teo de raisina momba ramsey manjary lasa tsy mahazo manko ianao raha ohatra ka hoe allo manahoana miaraba tokoa manahoana salama toko mba ilalao ahoana moa fanoratra hoe do fanoratra hoe do DOIT tsy maninino tsy maninino tsy maninino mararabaraka misy DOIX afa DOIX zany nabevokanao tamin'ny volana desambra teo diso anao tsy maintsy jery tsara jery daty aloha ampina kely amin'ny fantaniny ampina kely amin'ny fantaniny nenandra le fantanina efa mahazatra hatramin'izay izany mamokatra ny softito ny softy Celipac ina Celipac Madagascar iaza miala koa ianao mahazo anao miomana le olona le miditra reo avy ao efa mio le olona iantso reo avy ao ka nambola lalao tonga de efa olona efa nividy an'ity vidy an'ity gedalabe ity zay vetsy allo zay aza marary zay tsy navidy gisa gana vorotsiloza be rehefa aza marary na vity sao de mivadiny la sao de hoe nandrano saucisse de efa mety ve hoanina amle andro ny fety ny fo manao ny fety fa tsy le tendakanarika matyvaofatozavatenay tata Bonora, bonjour, j'étais moi aussi moi aussi voilà alefa fantanina sa tsy manao tsy lalao izy kampako ilaloka pianandradiona tsy haiko tele na tsy fantatro misy zavatra mikikika any aminao any fantanina ho anao raha fa ilalao izy fantanina iza no mpampiasa papier hygiénique be indrindra sao de mba misy WC kely any aminao azizany WC be ny ao aminay iza mpampiasa papier hygiénique softido indrindra ny vehivavy sa ny lehilahy ny lehilahy satria sorony bakiraro ny rehefa tsampy ny softidoany de ina zany tena mpampiasa betsaka lehilahy vehivavy fa misy tena ny vehivavy ny tena mpampiasa softido betsaka indrindra satria vehivavy na mipipi aza de mampiasa somany izy de mampiasa an'io sakafo izy de mampiasa an'io softido io de toe-tsaina ihany keo entina anampiana mpiarabelona tsy hoe koa re papier hygiénique ala izy tompo de tsy azo mafana vava fa hafa le hoe efa mipetraka any WC any izy anga de efa hoe hafa kosa ny fisainana am'izay fa le izy papier hygiénique azo entina anaty poketra any dia azo amafana vava azo anisinandelo sy ny sisa miaraba anao miaraba toko salamy isaka ilalao softido reo no raha mametraka fantanina anao zao ary softido allo Larissa ihany allo Larissa fa masika be ianao rako ny karazana softido misy tsy ny antra fa ny karazany misy karazany firy izy reo karazany ohatrany ahoana moa teny Larissa karazany sao ny antra anaty loha tany saina de aveo azavaiko izy rehefa aveo manjary lany crédit ny antra softido aloe vera de vanille de ina moa le ray teo la mety mikamy tsy Larissa la fande zay mihitsiny aza miala anao fa raisiko ary anaranao aona le telemahony tsy menga mihitsy ve le telemahony menga tsy menga
mbola mpanambarana natalavaga zay zany zafady bon izy Kristy tsy teny hoe miteny dara hoe tongava dara sakafo ty aminay zaka tonga mitazaka aminay rehefa amin'ny krismasy azo la zany mitoaly dadany ina aloka zareo tao ino misianana otra tesabe le dadany de nodikodina teo ny olona pritsika tsy hitana de nodina ty leranga fanakazy dada teo enomisianana hoe no andraisana ro anahy krismasy zany hoe le saina zany lasa tena voany am'le hoe fa izy io e tsy hoe le nombisianana akory no manimba an'le tao hoe fa 10 ny volana desambra ka rehefa tsy nihinana vorombe de tsy milay zany tsy manaja azy zany fa le izy aminay aloha izy mony allo miaraba tompoko manahoana tompoko mba ilalao fa nefa ny anao raha ohatra ka mamarina eto onao rany ampilalao anao alefaty mety masa izy fantanina misy volomorona eo finosan'le softido ianao nga mijery Facebook atsy misy volomborona eo ambon'le soratra hoe softy eo ambany volomborona misy soratra hoe inona maitena aza miala efa hoe misy foniny eo aminy aka nga tena manana foniny raha la vente moa zany de anitra fa raha le vente de mandainga le vente iny hafa le vente mavandy vaoka enao namarina teo io verina miantso ianao safa tompoko le namarina TM teo vera miantso anao mbola misy rehefa le matamanankiray to tsika verina miantso anareo le tsy voaray anarana teo tonga de manao zay izy miraba tompoko manahona tompoko afaka mba ilalao lalao viary fonina inao fonina misy loko firy ny eo amin'ny finosana softy le plastika be ty loko firy tonono anakoroa atao hoe zany inona fotsy sy manga itsaka ray dininao fotsy manga de didiratsiraka dinao de diratsiraka ina hoany le didiratsiraka lokony didiratsiraka menamena zay tena vao may manga de fotsy de mena zay no loko hita eo mazo lo mazany izy mazo izy zay de na hita fanontaniana n'lay ara zany teo ary tena tsotra indrindra inona efa tsisy tsony le lalao mbola misy akaray tapitsitsony inona fanontaniana torkolay izy tsotra kely mihitsy inona mahafamy ity softido ty mahafatsy ty satria ty zany tanla le ohatra ny teboteboka kely am'le rehefa fafadodosy le teboteboka kely tsy zay ka de latara tsira be teo am'le piscinitsika sotomitsika ny papier toilette lasa lava le piscine tsisy rano lasa lava be makanydoan'le madama farany teo mbola tsy voaray fa rehefa miantsonareo somary mitenena mafimafy kely tsy voarainy le anina tsy manao kilalao le manina mosany manina za zao mihinana manina ratsy ato tsoteny inona le izy yamanina yaourta zany yaourta yama inana iny ianao ary mitenena mafy ianao fa tena ohatranao inana iny ianao yamanina bandekama isa io kakeo io tsy eo izy kamana io pizza pizzerilery aty vomibendrato eo iantsa zay ao ambadika eo zay iantsa le no bitsibitsika milolo kely de rehefa milolo de milolo
tena marina lolo ianao ngam lolo ianao lolo io zoko lolo moramora baina misy faranina ray ao amplaza ao baina nana voasary makina na larisa tompoko vahinana manjary pistere ohatriny le feonao lasa mono somary eraka kely fotsiny io gotiny ianao iny problème tamilady ro tonga de miaraka amin'ny hazo kely mihitsy raha gota mady Argentine io raha Argentine na tonga an'io ay naka Argentine aiko azafady eny ary topoka ava kely sisa de tandra mandrana tsika tandra zandra mandroa de SMS ala tandra vadikiodotra mirava topoko salamo mirava salama topoko takosanizako ny artije amin'ny radio web en ligne ohatra miloko mangamanga kely efa zay tsara kely loko vaovao angamba io eny efa sakilanao raha ohatra ny mbola misy sisy lalotsonga ny lalao amin'ny herin'indray misy lalao amin'ny atalata zao manilina azo lalao misy tanana zany afaka lalovana lazaoa izavya ireo mandray anjara amin'ilay réveillon 2023 espace relatsio bypass raha mahafanay dia mahazo iskina eny iskizy folo latabatra fele matory any aminareo ihany mahazo red labelle sa black labelle sa inona rehefa satria be dia be loatra makery amsehoanao raha fotsiny dia efa milana be ay tonga dia mazava fa mpakofoana dia mba tokony mahazo bonus am'izay ngaloko asiana carte de fidélité tena zany mala tokoa zao mety dia mba identifie tsara zay satria lasa tsy fantatra le tena banque 10 passage dia mahazo red passage ahoana kosa le lite kny tena 10 passage na Beauforey petatenako ipolo tonga tena tsy fantatro izy zany namako rehefa tsy lalaonao dia ina lalovina mahafinaritra tsy le raha misety réveillon 2023 espace relatsio bypass lala orchestratsina texa de DJ Natia de be ny zavatra soratan'zareo izy volona koty eo volona koa io enao gal izy enao le volona koty eo iany to misy mampanofa le tia lasy teneko zao avy eo miaraka topoko salama topoko allo miainanao fotsiny zay ka pety zay le manapatapaka olona mahay an'le lalaofa mba misy zavatra mba tsy haiko hoe mba misy fitarenana kely ataonay zany avy aty Ambatondrazaka zay avy aty amin'ny commune rurale Anorouro aty alefazo gona hitanareo ohatra mampalahelo aty am'izao tsy haiko na hainareo fa tsisy rotsakorana nefa ny fotoana fambolena efa mandeha ny rano any amin'ny baraza maloto efa manomboka rika dia zavatra mampalahelo tsy haiko na mbola misy tompony andraikitra aty aminay aty amin'ny faritra loatra mangoro aty nahoana fa mijory tanety sy mijory zetra re tompoko dia tena miompampana ary tena saika isan'andro mandra maraina 24 heures sur 24 7 jours sur 7 isan'andro tsy haiko hoe mba misy tompony andraikitra ihany zay tisa ahoana fa araka ny vaovao ena ohatrany hoe olombe mihitsy no mandipaka le zetra aty aminay aty ka mampalahelo izy ny taranaka faramadiny dia efa miasahirana tsy haitsony izy mba manentana re tompoko raha mbola mba misy ihany ny tompony andraikitra amin'ireo zavatra ireo mba manentana zay mba jereo ihany izy fa dia mampalahelo tena mampalahelo tsisy zetra tsy ny tena mety miala efa ringana efa tena tsisy ala tia manodidina anay aty zetra mba anysisa mba hoe mba asolo an'le ala zany efa izana potehana ary tena efa fotika totalina le zetra moa zany namana tena alana azy le ilana le zetra le ilana le zetra io mba io zany mba hoe mba solon'le ala sisa mba
mba afaka misolo an'le ala le ala azoko lesa le mba maitsomaitso zany iny maitsomaitso zany mba mahay misolo ala radio madame Rina mafy be iny koatra ty anondroro zany moa zao zay lesa matany io iza anondroro akaiky ny anarara tokoa mamoresaka fafa miarava tompoko mafinatra miaraka aminay miarava tokoa coucou Tandra ahoana Marisa ny Denisany tena miteny mafimafy kely ianao afaka miteny mafy kely ianao zava tokoa ien to sy ny mpieny radio ambany tena ambany ianao ambany be loatra hono ianao ambany Larisa mihitsy ianao ataovy an'le manovokovoka be ohatry ny arandria manantena ngai no manovokovoka be ale vidin-javatra amin'izao ny alina mihitsy be Larisa ien tompoka le vidina PPN lamahy be mihitsy amin'izao ohatry fandakana mihitsy PPZ indray ampiasaina PPZ tady tsy voafidy tsony tena vary menaka sirama ary mampiady io hoe misy nangala tety tany an-tsena tany nefa le izy nefa niakatra tena ohatrany tsito miraharaha tsony tsika ohatrany ho fato azy tena mampalahelo anakay tena mba io resaka kely io raha lova resadresantsika eny arany mankasitraka lasa ianao mankasitraka topoka olo ty laisany romodibetsilo ambala vao a morakoraka be laisany amizay tetra manodidina mikandra be bandy reo kokoa isany rehetrarehetra hoe kiandra be laisany ao manafana Madagasikara le romodibetsilo vao ambala vao a namana mafinaritra ka malagasy mifankaty non miezaka malagasy manamboatra zanga ny eritreritra hoe tsy mampanina antsika tsony le vidim-pianana amin'izao e mampanina ka Envie d'un réveillon exceptionnel, un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec album musique, Jetax et Shinchan. Enfilez-vous, tenez les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon 2023 Golden Hour. Golden Hour ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Réservez vite vos places sur ticketplace.io. Partenaire Eventia Gold Mix. Infoline 034 14 00 966. Votre soirée du réveillon 2023 Golden Hour à la salle plénière du CCI VAT. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa arakaraka ny abetsaky ny solika vidianao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tonga avy any amin'ny station Shell Ankadieva bypass, station Shell Iavlo, station Shell Ivat. Manjifa solika any amin'ny Shell dia mahazo loka eo ny eo. Kibanao softy toa azafady. Merci ah. Ay softy toa. Ona zany ny fandehan'ny toa sao. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kibanao zany. Alors ngamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy WC asondramo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette softy doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Waouh! Faillite à linge, frigo, micro-ondes, cuisinière, adjoint fer à lisser.
Hita ato amin'ny magasin SIDEF avokoa ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny andavanandro. Sy izay ihany fa azo atao ihany koa ny mividy ireo entana ao amin'ny tranokala www.sidef.mg ary maimaimpoana ny fanaterana azy eto Antananarivo sy Toamasina. Tena afa-po ianao koa manatona ny magasin SIDEF Sonirano, Akorondrano, Radio Lasoarano ary Toamasina na tsidio ny www.sidef.mg. SIDEF, une garantie de qualité. Miafaka ny fankalazana ny fety Noël miaraka amin'ny La Grande Braderie de Madagascar ny 2024 Desambra ao amin'ny kianjan'ny Bare Mamasina. Ho afa-po ny mpianakafy satria ankoatra ny fianambidy 500 isan-jato amin'ireo entana maro isan-karazany dia misy ihany koa ny fialamboly natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Azo antoka ny filaminana sy ny parking. Manome fotoana ho anao ary ny La Grande Braderie de Madagascar ny 2024 Desambra ao amin'ny kianjan'ny Bare Mamasina. Partenaire Salon RTG. Big Bang Booster, 31 décembre, plus grand réveillon de Tana. Ce samedi 31 décembre 2022, au casque PK0 Madarail Souaran à partir de 18h. Big Bounce, avec 2 ambiances en simultané, enflammées par les meilleurs DJ de Tana. En showcase, Mad Max, FSC Music, Souta, Battle, avec 200 000 arrières à gagner. Sponsor officiel, Booster, média officiel, DJ. Big Bounce Booster, 31 décembre, au casque PK0 Madarail Souaran, Mad Max, FSC Music, Souta. Native vous présente Réveillon 2023, soirée de la Saint-Sylvestre avec Lala Orchestra, animé par DJ Nati, invité exceptionnel Nettex, Relative Bypass à 20h, grand buffet gastronomique assuré par Crias, champagne à minuit, Vodem Nanan au petit matin, une bouteille de whisky pour les VIP, PAF 140 000 arias, réservation 160 000 arias, VIP 190 000 arias, billets en vente sur Ticketplace, espace relatif, boutique massive Pertubat, Accourdi, la City Event, Native Bypass, Infoline 034 22 848 59, partenaire Griard, Star, média officiel RDJ. C'est Noël! On va enfin pouvoir se gaufrer de bûches. Bien glacée et toute fraîche. Une bûche roulée moelleuse, tu veux dire? Non, glacée. Classique. Glacée. Classique. Du calme! La bûche de Noël fondante ou moelleuse, fruitée ou chocolatée, il y en aura pour tous les goûts dans nos magasins U. Découvrez vite nos savoureuses bûches de Noël classiques à partir de 27 990 ariars et nos appétissantes bûches glacées à partir de 28 990 ariars. Avec des prix super frais, Noël sera super gourmand. Et sinon, pour tout achat à partir de 250 000 ariars, jouez avec notre roue de la fortune 100% gagnante et gagnez des bons d'achat tous les jours jusqu'au 24 décembre. Commerçons autrement. Doyana Christmas majatia centre commercial Accordic. Etsika sy fampisehoana miavaka maro samihafa no hitanao aty mandritra volana desambra izao. Efa miandry anao ihany koa ny toeram-pisakafoanana Mazoto ary ny parc Milalao amin'ilay mampiala voly tsara. Accordic, le toeranao anao. Royal événement Manoujawanao Dawan Bill Nerkam Tarka Mach 4 Nisa Poutsrakam Telpou décembre à Rouen Poutsrouari Awam le rêve Antirabé Manoukam Sigura Aln Fandara Ptona Grand Cabaret Yeranamni Mach 4 Afmang Amroun de Fulura Aln Ambiance rétro Nerkam Dreamix Team Interprétation Yeranam Groupe Mach 4 Tapakila 40 000 lariards Golden Place 60 000 lariards Infoline 032 76 217 88. Vente des billets, le rêve. Partenaire Gold, LGCO+, Top Construction, Orange, partenaire média, RDJ. Noël mardi misy otriny eo amin'ny Orange. Feno cadeau Orange Money pozadrainy isan'andro hatramin'ny 9 janoary 2024 mividiana tolotra manomboka 1000 ariary fa mety ahazo bonus fana 2000 ariary avy amin'ny Orange Money ianao. Ça va kosa Ngaza ihany ararotsy mitombola Noël magique lokatra amin'ny 1 500 000 ariary be izao no mety ho azonao fandraisana anjara mividiana tolotra 1000 ariary no mihoatra dia alefa SMS amin'ny 906 ny hoe Noël fisariana tombola Noël magique isaky ny alarobia. Tena miavaka marina zany Christmas zany e. Orange. Mikarepoka sy matsiro ery ny fety miaraka amin'ny KFC. La Grande Braderie de Madagascar du 21 au 24 décembre au stade Bare Mamasina.
RDJ amin'ny Sivy Maraina. Rivotra. Ny tanànany Anorooro dia alohany idirana any amin'ny toerana atao hoe Tanambe no vily miankavanana hoe le olona zay efa avy any angamba izy de io zany le mampiororo ka tsy zany ka fa io zany tany le izy Anorooro tanàna Anorooro tany Anorooro tanàna manatona ny laka loatra zany ilay marikitsy laka loatra zay le Anorooro tena akaiky ny rano dia zay mahatonga azy mahita le zetra zay mihitsy le zetra zetra za tsy zetra moa zany karazana zozoro na iny ohatran'le tsy le triangle iny izy iny le eny Moriparia ianao hoe malefaka zay le tonga avy tena malagasy tena hoe vero fingera-pody kely fa tadolopaty ty mety tsy folaka fa amilefitra ina zay zany vetisy very tangena-pody tsy folaka fa amilefitra alaza vetisy alazany tsy folaka amilefitra vero tangena-pody azo la fa tangena-pody pody firatsaina izy pody ina mo ataova le manako e tangena-pody very tangena-pody tsy folaka fa malefitra iza moa ipody iza moa ipody pody zany zafikely Julien tiahoana le tsy pody zay na tonga tena andana pody pody akaiza anao fa afy fatrandaty tonga ndekily tena natsony anao natsony tsy mety namaly maniny anao de ina zany le hoe tsy pody koa podikoa zany tsy podikoa zany nanevana ty amin'ny teny ty anivitany tsy podikoa tsy verina intsony fa nianara zany dato Julien zao nianara zanaky dato Julien nge pody daholo izy rehetra pody le numéro firy ozy izy le mamala pody 4 zany le boikely efa efatra azonao alors eto ty mahentiko kely azafatoko any pody 6 ny lovitao manolotra atsika Nuit de la Saint-Sylvestre lovitao fotsiny le izy Nuit de la Saint-Sylvestre roa amby roapolo sy roa arivo de plus de Justin reraka be miaraka amin'ny jojoby faniry tana groupe ary DJ CMC kely alola resa maniry tsodrano reo alovitao sao defa mamandrika jojoby ianareo tongava ao amin'ny Carlton Anosy dia fivarotana bie afaka manatona amin'ny Carlton nareo na amin'ny www.ticketplace.io ny réservation de 300 000 ariary afaka miantso ny larantarby 032 05 705 36 nareo amin'ny efa fantatritsika rehetra moa zany hoe Saint-Sylvestre izany amin'ny faraka amin'ny telopolo volana desambra roa amby roapolo sy roa arivo réveillon 2023 zany izy dia indray kosa dia taorian'ny fampisehoana nataony zareo tao amin'ny CCSK dia iverina amintsika indray ry Babailogoa na Ialala amin'ny cabaret itranga amin'ny zoma telo amin'ny roapolo desambra zao ao amin'ny Ethnica Analakely izy io dia iarahan zareo amin'ny bolo ny vidin'ny karata tsotra dia 35 000 ariary io dia vidina eo antoerana ihany amin'io andro io fa raha anao fa mandriana kosa ianao na raha tondra loha titre hoe réservation dia 50 000 ariary dia antsoiny 034 39 730 08 Babailogo Ialala miaraka amin'ny bolo zay tiky bolo sigarety tokana bolo etsika bolo sigarety fideridero vamatsy tena mahafinaritra no
eto ary a tena zay ranga efa zatra an'le tapaka jiro aza sy nahandro anakiray tsy atapahan'le izy kosa efa lenareo foatran'iny 24 décembre alina io ny fantatra ataonay zany 24 décembre alina nareo izy olo tapahanay ve jiro zay ka tsy hitanao ty kasikako mavomavo ty de ohatrany ahoana aloha le manao ny anareo tsy ho zavatra ny manao ny tsy zavatra zany hitanao misy tapaka zany de tsy maintsy mazakazaka makany zany zalahy de mamerina le jiro satria le tsy hoe électronique izatra électronique eny ohatra aka aminay jirama fa mbola manuel daholo zany zatra io zao ohatrany hoe kitaky midina disjoncteur ohatrany antrano regny kio angodalahy be ao anaty trano-jiro izy koa dia ampiakana tselatselaatra be mila fahazarana fa de manjaka nga malala zany fa de ny tena mandeha miasa manao ny tsy zavatra mampiakana le jiro fa le zany a le zatra électronique am'le izy de zao hita ao anatin'ilay ordinateur ngedalahy be ataon'ny borona jiro ma zany hitao zany hoe maty ny jiro ary na maty ny ary satria hita eo le izy hoe misignaly io zany misignaly eo signal eo filanareo raha de hoe ny ary tapahana elo tsy afaka manapaka niny avaty amin'ny any tsy afaka manapaka ty amin'ny brao e tsy afaka manapaka ty fa de technicien manao zay misy zany ohatra zany zao zatra tranga de zao ny zone forelo zay zone industrielle zone commerciale tsisy miasa amin'ny alina de matetika tapaka lendre rehefa tapaka raha zalany izy hatramin'ny 10 maray mbola tsy miverina satria zone miasa amin'ny manomba valo maraina 7 maraina manao tonga 10 arivo na 9 arivo de teo tonaka teo zany a satria tsisy jiro miverina tany zay niasa alina tany maka tanino avenona tam'zany a avenona mandeha maka groupe maka groupe électrogène maka groupe électrogène tany anala mahitsy zany anao zany ty tavela teo a miaro zany mosasa maraina vao vita mampare teo am'zay mihitsy a no anaovana an'ilay nuit de la Saint-Sylvestre miaraka amin'ny Jtax sy album musique Jtax siza Jtax sy Shinshan rahalahy mianala reo tsy manao tangorony mamaraka ndao daholo izy reo lahy ihany ka de miaraka amin'ny album musique izy io a ny buffet am'zany na ny sakafo iarana amin'ny yotso panao sakafo tena enjany zany fa raha ianao miaraka olona folo ohatra le mahazatra tsika iny mahazo whisky anakiray ianao dia ny karatra moa de efa midy ao amin'ny ticketplace.io tongava lolohany anatina fivitana be be rahavidinao aloha amin'ny fahaenina amby roapolo fahaenina amby roapolo zany au ticket place fa aloha amin'ny fahaenina amby roapolo a dia 160 000 ariary fa raha aorianan'izay kosa ianao a dia 190 000 ariary atsony 034 14 00 966 zany lolovina amin'iny alina iny lolovina ina lolovina sakatavady milatra mahafinaritra be isan'olona zany 90 000 ariary io zany hoe zay efa mianaka zany a 90 000 inefatra raha zany tsy tonga ny 10 point zay ndray kajokajony reto bobokoko ary kosa ianao sady misakafo ianao mandia ianao nga verasakafo 10 point misy le bandrastabe manajibely sisy filinina ohatra zany hitanao katsareo le ranomasina koa tsy nanakisika mbola tsy menina mihitsy godara amin'ny nafitsiko ny jirama ny fo izy amin'ny alina ipipi maty ny jiro fandroany izy pipi maty ny jiro kanjo rehefa nitsilofo ny tany lac de posy feno ny tongony feno pipi vidianapo a le mampiasapo mbola ho tsapatsapaina hoe aiza de le menimenina ny ao ambany vehivavy manao zany godara lehilahy raiso amin'ny tapany ambony aty afaka mampianatra atsika amin'ny fomba fandefasana le izy somary mafezina kely ohatrany tanana
asisofty do miorongorona milatsaka ao anatin'le po de tsy manao manao hoe za ohatra hoe efa maromaro mipipita ao anatiny fa asina lamba ao amban'le po de tsy manembe da asina lafika zany azoko le izy asina tapis godara am'izay maneno tsy manao prara fa zany ny godara danga mafy be ndray le po tsy mahita ny velan-trano le izy ohatra de avy eo izy mandrivotra piza pipiarina nisa ombony le ny godara de zao problème tsy le hoe akory fampiasana po fa le mividy po e hitan'le io fa mividy po godara de mitondra an'le po mofa io zareo akaiky andravoangy eo ihany andravoangy nge fempo ka raha torohevitra tondrala lambahoany ohatr'izany de fonosy anatin'iny le po tsy de la hitan'olona hoe vidy po zareo ambony vidy po zareo atsy-madika fa fampiasana po asabotsy tsy maintsy misy po asin'olona voankazo kely foana anatile po vaovao tsy manino zany hoe ny olana fotsiny a de eo am'le fikarakarana an'le po lefa le ampiasainy iny zany ny olana amin'izy misy tsy fikarakarana iny fa tsy hoe arina fotsiny le mila diovina isan'andro izy diovina amikosikosikagariananina ry fa l'izy misy plaque tavela zay zany hoe aloha alisangany de va asina rano ao anaty po asina rano anaty po fa tsy hoe po maina be fotsy tonga de amanila fa po efa misy rano ao anatiny rano madio efa dilué zany le pipi rehefa lasa ao anatin'le po io a fa tsy le pipi mahery be zay mihinana n'le plastika manodidina mba tsy ho mora simba le po am'izay tsisy ny fahorabava iny de tiovina ihany ko ny po a rehefa maray ny andro inona moa no mahatonga le tsara ny fampiasana po a mba le fivoahana tokotany ohatra raha ohatra ka mpamosavy koa ny manao zay ny matahotra liky matahotra mpamosavy avy ny orana mampalahelo zany afaporitra de male mpamosavy le izy amle mipipi de mipipi tsy tanao verina mihevitra tapoka tena zava-doza mihitsy mihevitra tapoka ny pipi anao rehefa ny mpamosavy no miteny hoe anazy pipiapilamina tsy ny baolina kitra kory ny ampisarabazana ka tsy fandevo maty satria de misy amin'io resaka maka ny anina sy anina io a mampalahelo mihitsy a tena mampalahelo be ny ataon'ny ankamaroan'ny 194 rehefa rivariva eo amin'ny météo izy de avy eo amin'ny sampanana anala mahitsy no farany ny olona koa tsy mba niray ina tsy niala fa vitsy zay no janona tao ka de niala maina satria bokony be le resevera loso zany tsy tena bokony amin'ny sandry izy fa bokony amin'ny fofokely loza be zany misy manao sinina le ty mazava de ny mbola misy anina nge fa tsy hitako le izy mbola misy mbola mandeha radio fa mbola mijery zay zavatra tenena le anina ko tsy hita le programme anasany zary le izy io la resa mbola misy programme hafa fa tsy hitako le nalean'le tato amina tato fa misy karapanondro vetivety aloha reto azafady amin'ny anarany ravony arson Elinor Fandresena ny anankiray de ty latsaka tamin'ny fotoanan'ny momota tamin'ny alahady andriary manana Amine Gaël raha ohatra ka ianareo afaka raisinareo aty amin'ny RTG aty ny karapanondronareo le anankiray itsy efa photocopie de mbola lisa jereo aloha sao de misy eo misy karazana réveillon ke be de be ty raha pitsotsika dia miantso bandy kely anankiray zay ho avy eo izy amina orchestre izy de ho avy eo izy raha pitso ahoana izy anao Réveillon 2023 amin'ny espace Rilatsio bypass miaraka amin'ny lala orchestre Cinetex de afaka mividimpianareo amin'ny www.ticketplace.io na amin'ny espace Rilatsio na
Nat Event by Pass na amin'ny boutique Masina Tanjombato à Courtigue la City Vange na tonga dia miantso ny laran-tarobia 034 22 848 59 ny page Facebook kosa dia Nat Events. Fidirana ka indraso olo vetivety ny simple 140 000 ariary réservation 160 000 ariary ary ny VIP 190 000 ariary. Grand buffet izy tia dia zay kosa angamba ny tazako manomboka amin'ny valora alina tena kely le soratra dia tena sitako. Ie ny programme ny ino moa zany faraka aliny faraka amin'ny telopolo be dia be mihitsy fa atsika no misafidy raha hetsy ny mora indrindra hitako any raha hetsy ny olona anankiray dia io misy réveillon évangélique fa ray alina sy raha hetsy ny fidirana dia misy karazany be dia be izy misy hatrany amin'ny roa hetsy ariary ny izy miaraka amin'ny buffet tena marina mafy tena mahavelona aloha emitra aloha le fety fa zay neo mbola tsy fona ny andrehetriko mahavelona ny menakafo mandritry ny herinandro tapabolana zany le kajikajany le zay nge na tonga le olona le anankiray ny antso teo hoe tena enjana le vidim-piana ohatrany hoe tsy voateniteny izy tato ato fa tena mafy mihitsy fa tsy mahita na tokantrano na anankiray na olona manan-katao ary fa tsy menomenona. Inay raha zao jiro krismasy efa tsy voavidy tsony nefa taloha ianao manana firometatra am'le zao nasinga efa tsisy tsony. Ny ao aminay moa zany ny ankizy ny zanaka mihitsy nanapa-kevitra hoe asiana andreny loka fa ohatrany hoe nanapa-kevitra indray zareo ndao asiana indray fa le vola vidiana anazy ny tsisy. Ianao moa tsy mpitaraina ianao fa rehefa mba miteny ianao zany tsy mety misy minonao ny olona ohatrany hoe fantatra zareo zany ny vola ao am-posinao tena ny erika foia kosa ve dia tsy anambola tsy possible ivelany dia tena hoe za hoe aleoko aloha zany tsy mamaly aloha tsy mamaly le izy fa zaho mahafantatra hoe olona maro manan-katao manana ny atao izy manana ny atokony izy fa mitaraina tena mitaraina daholo ny olona zao amin'izao fotoana izao. Dia ny zavatra fanamarihana anankiray manaraka za tompoko rehefa manao an'io Facebook io manalazo no ataoko ao fa tsy mifiainako akory ny andeha tantaraiko aminareo hoe ny kakazo za tamin'ny fito dia nany sakafo aria dia mampiseho sarina sakafo sy manalaza le mampiseho sarina sakafo raha mampiseho andreny zany dia amin'iny ianao mba mihinana an'ireny zay ny dikan'iny mampalahelo mihitsy fa za tsy mpanao andreny za tsy miresaka politika zany za tsy miditra amin'izany sady tsy haiko io no mety hafaty ahy io ka tsy eritrerina teo hoe za zao toe-batako sy ny toe-tenako zao no mbola gagazo koa dia mety ho zava-doza amin'ny fiainana mihitsy zany za koa zay mahatonga namoramora ao anatiny ao zany raha ohatra ka dia tsy naninona mpaninana azy izy fa ny babay logoy amin'ny mahafinaritra any reto bandreto fa tsara ny hirandreto za mbola tsy maheno fa ohatrany hoe manana tata dia misy fotoana lefa misy ao miasa ao amin'ny anina koa misy ao zay le mahatonga na miten'le hoe aza malahelo maty voalavo fa liakatra sa le fiainana dia rivena amin'le fandehany io misy manko sasany hoe mahita olona mitondra vorona be mandeha rehefa 20 ino teneniko raha teo misy mampanofy iny misy mampanofa volona gisa volona gana dia volona koa dia misy mampanofa MP3 afaka vidiana le izy dia eo daholo ny feona vorontsiloza feona gisa zay tianao alefa mafy be dia ohatrany hoe ampanany zareo kanefa anao fadisoana amin'izany zavatra zany rehefa manao zavatra ohatry zany ianao dia miantso olona ianao anafika anao zay no any no aza mirehare loatra aza mirehare aza malahelo fa ataovy tony isan'andro any nge le izy tsy maninona foana nge mety fany zay nole tsy fisina dia tsy nanao zavatra me papana efa avy mareo fetike aniny laho amin'ny fety mba manao karaha fataon'olona ina le ataon'olona mihinana sakafo be sakafo matsiro zany zany zavatra tianao zany dia raha tsy magnano zany dia karakory tsy ohatrany tsy manao fety zany tsy manao fety zany dia malahelo zany anao mandritry ny taona sy nanao fety
eto aloha zany fa tsy mety aminao zany tsy mety amin'olona mihitsy paina tsy mety aminao ovy sy karoty sy enomby ravim-bomanga sy patsa tsy mety zany volgoty alika matsivany anao ola tsy nahita patsa ny latsany varatra latsaka anaty rano varatra hoe maty patsa reny reretireny maty ty kosa aloha zany de misy nitoraka voninkazo anona de zany naty zany ary satria ny zavatra hoa rehefa letsika teto efa nampandrefa rehefa krismasy paka de rehefa fahina am'roapolo jiona de tandremo a mametrapetraka zavatra ny mirentirenty loatra fa miaoao be ny mpangalatra ny antony a mitady vola ry zareo reo a anaovana fety a de zany mihitsy de zay ny zareo zany fa tsy le hafa ngeny ny olona efa mieritreritra ny fiaina sy mijery lavitra de nisorana amin'ny polisy ny polisy nasionaly a manao hetsika goavana olona fitongama no zaka no tratrany zareo marika hoe sotry a mpanendaka sy mpanakana sy mpisito mahery sy mpangaro posy tratra de maromaro ny tahako zany le fatratrarana ny azo zao ty raha amin'ny krismasy krismasy zao rehefa tsy misakafana amin'ny mamako vavy gisany any ambato moravavy e calme zana ma mbola tsy nerabany ragoty fa mirary sogoty de lavandry ainana de tombo asina trany hoan'ny fotsy fa de nisy karana velavela mirary sobe sy azo karana teo beoririka sao de mety sinoza karana voatifitra ny sakafo tiako aloha mba anontania hoe ina sakafo ty la krismasy ina ny sakafo tinao tonton zozo inona tonton zozo no sakafo tinao sakafo tao zany akogasy akogasy sy ovy sy bolongana oignon de motry tonton zozo kosa famampiarahana amin'iny izy averiko izy akogasy sy ovy sy oignon zany sakafo mafinaritra zany tsara zany trohan'ilay oignon ohatra zany zava diso ahako trohan'le ovy le tsoron'akoho allo matsiro somary de le ovy ny tena wow reo atao ketsaketsy reo oanao zany fitena za amin'ny français ketsaketsa maritra non en français un peu ketch tsara reo zany tsy hoe ritina be maina be reo asina randrano reo un peu de sauce sauce randrano fa le izy oignon tsy nitetehana mazava le zany bolongany ty paske fa enana fa hoe misy babolongany koa zay zao mbola tsy de fahitany tonton zany mbola tsy hitako zany tsy babolongany zany izy tsy mampisy koty ka ataovy sakafo tsotra ataovy sakafo tsotra le izy azava tsy hoe voatery hoe tsy maintsy mividy hena matavy be tsy mampanina le izy tsara le izy hoanina mpiavala izy indrindra reo célibataire lehilahy célibataire vehivavy mipetra drery ka nga tsy hoakany amin'ny fianakaviany kosa izy misy tsy afaka makany amin'ny fianakaviany any maroantsetra ohatra tsy afaka makany amin'ny fianakaviany any ambala vao any am'fandrina misy afaka misy koa fianakaviany zareo eto ihany samby eto fa mety hoe tsy mandeha fa izy rery ihany ny ao an-tranony ny ana zany manda tambola manda zany mbola célibataire taloha ny ana zany tonga de atao ohatra isan'andro any le izy mafinaritra fotsiny le izy fa tereko masaka ohatra ny brochette fa inao reo zany obola zany brochette lany ihany reny lantsero le tereno masaka ka efa fambivotra le charbon de tereno masaka fotsiny le brochette tereko masaka ohatra ny brochette misy fourchette anakirairay iny tena mpanao azy kasikasika eo am'le maintimainty fotsiny izy ohatry nefa mety teny toy izy reo fa miantso mama larisa ahoana mama zay ny le teniko teo ny Facebook na ny Instagram na ny TikTok de ny ana hoentiko analana azy manala azy amin'ity fiainana ity zay ny ataoko fa de ianareo re de misahirana mafy mihitsy
teny zavatra be be manahirana olona ka ohatra zao aditsika zany efa sermana atao zany hoe anompo ny vahoaka ampifalifaly vahoaka anolo hevitra ny vahoaka misy zao le tonton Henri namonjy lanonana de hitany tonton ve ry apitry iringe bebe Josy tsy hitako mihitsy izy ay le solomasony tonton Henri ty efa konderoka efa maloto de izy nylazainy fa tsy mahita tsara tsony am'le izy ny solomaso tompoko de azo sasana amy rano sy savony saiko olo zay hoe manimba inona le ultraviolet zavatra fa azo sasana amy rano tompoko ny solomaso fa ny an'le dadatoana karaha zay satria tsy manday courant io na tsisy batterie efa konderoka be fa solomaso efa maloto be nefa correcteur izy de lazainy efa miatsy mahita mihitsy masoko ty efa tokony solona nga madigre ty fa azo sasana na solomaso fitondra am'le masoandro be zany na solomaso famakiana soratra zany azo sasana tompoko ny solomaso sasao amy rano sy savony de madio tsara mahita tsara raha misy menaka izy ny ampiasana savony fa raha tsy misy izy de raha tsy misy sasana rano fotsiny de miala le zavatra bitika aminazy io zany rehetra zany zavatra misy olona tsy nieritreritran ka tena ratsy any laresa rehefa le eto Antananarivo renivohitra ianao ka mandeha de na ny pare-brise arany na ny solomaso ka zavatra misy vera lasa ohatra amin'ny soletilitika menaka amin'ny gazoal satria misy setroka gazoal io za aloha de fa ianao roda papier toilette sorte d'eau. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Nefa rehefa iny malaza olona. Alasina hitanareo lavilaka misy masa kopy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zelone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte d'eau. Envie d'un réveillon exceptionnel, un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec album